ary tsy nafenipenina fa dia nahariary ary nabaribary mihitsy mba tena hitatsika menakafika dia zay rehetra nandre moa dia mino izahay fa tapa-kevitra zivoniny ianao ary iroso amin'izany tena hoe batisa tena izy izany ho anao zay mety tsy afaka kosa tamin'iny sabotsy iny na dia tokony nanao zay nahafahana azy raha mbola ao anatinao ny etaeta raha mbola ao anatinao ny fanirina faharoa manarak'izay ho atsika zay mety zao an'io zao vao mandre ny fandaharana dia tianay zany ny manamafy hoe mbola misokatra ho anao ary ny famindrampon'Andriamanitra ary mbola miantso anao ho avy sy ho tonga indray amin'ny sabotsy ho avy izao dia iroso amin'ny fampianarana isika fa dia mbola ho averimberina eto mandrakariva moa zany fanentanana mikasika an'io isaky ny miaraka tsika isan'andro misy andinitsoratra masina ray ary ndaovaka itsika tsy mifanalavitra amin'ny resaka fandresantsika farany teto amin'ny fandarana ary misy antony lehibe dia lehibe tokoa ifandraisany amin'ny resaka batisa izay niantsonanao tamin'ny fotoam-pivavahana tamin'ny sabotsy lasa teo resoary ny baiboly azonao raisina tsoratra avy hatrany zany toko sy andininy zay ovakitsika eto Matio toko fahavalo amby roapolo no ovakitsika toko faefatra amby roapolo azafady Matio toko faefatra amby roapolo dia ny andininy sivy amby roapolo hatramin'ny andininy raiky amby telopolo Matio toko faefatra amby roapolo andininy sivy amby roapolo hatramin'ny andininy raiky amby telopolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra ary ny teny toy izao ny vaky ny teny ary raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo ny masoandro dia ho amaizinina ary ny volana tsy ahazava ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina ary amin'izany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary hita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy ary angonon'ireo ny olom-bofidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra misy zavatra telo lehibe misongadina ato anatin'ity teny vakitsika ity voalohany dia le hoe ny herin'ny lanitra hozongozonina inona ny zavatra hitranga ao anatin'izany misy fahoriana andalo aloha eto ambonin'ny tany io zany tsy mbola le fahoriana iainantsika andavanandro fa fahoriana miavaka iainany zanak'olombelona rehetra tsy akanavaka mihitsy manerana ny tany efa nresantsika teto io dia rehefa afaka fahoriana io dia zao zavatra hitranga ny masoandro ho amaizinina zay zany zavatra iseho anatin'le hoe ny herin'ny lanitra hozongozonina ny volana tsy ahazava-tsony zany hoe na misy volana reo zany dia maizina nahoana moa hitantsika eo ny antony rehefa avy eo ankoatr'izay ny kintana iraraka ireo zany ny zavatra iseho ao anatin'le hoe ny herin'ny lanitra hozongozonina dia zany tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany hatr'izay fa amin'ny fotoana iray zay vao isy manarak'izay dia isy zava-mahagaga iseho indray zay zany zavatra voalohany dia ao anatin'ny aizony zao tontolo zao satria tsisy masoandro tsony tsisy volana tsony ny kintana iraraka ka na amin'ny andro atandro na amin'ny andro alina na amin'ny firy dia ao anatin'ny aizina mikitroka zao tontolo zao ny zanak'olombelona rehetra nefa mbola eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana zany dinona ny iseho arinan'izay rehefa miseho indray zay dia zao indray zavatra iseho manaraka ahita amin'izany andro zany dia iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona dia rehefa miseho ny famantarana zanak'olona iny hitomany ny firenena rehetra inona moa le hoe famantarana zanak'olona io zany eo anatin'le aizina tanteraka zao tontolo zao dia misy zavatra anankiray ohatra ny kitana mipotra avy any antsinanina eny ambony eny zany hoe hitodika amy antsinanina daholo ny olona rehetra mahita an'io satria ao anatin'ny aizy mikitroka tanteraka dia zao misy kitana anankiray mazava io anefa tsy kitana fa io lay atao hoe famantarana zanak'olona dia io melehibe me manatona ny tany me manatona ny tany ao anatin'ny aizina zany dia izy rery sisa mamirapiratra ao dia rehefa ao anatin'iny aizina iny dia mahita an'iny ny olona rehetra dia ninona hitomany avokoa hitomany tena hitomany zay zany zavatra misongadina faharoa zany hoe ny fahatongavan'i Jesosy ao arinan'le fitomana ina fa alohan'izay aloha dia misy famantarana io famantarana io zay lazaintsika hoe ohatry ny kitana fa tsy kitana io fa melehibe me manatona ny tany
de rehefa eo amin'ny takatry ny mason'ny olona zany hoe tokotokony eo amin'ny toerana misy ny raona de fantatry ny mason'ny olombelona hoe ay Jesosy Kristy le tena izy io. De am'izay fotoana izay no ho tanteraka le hoe hitomany ny firenena rehetra ambony tany, ary ao anatin'iny ranomaso iny izy no ahita hoe tonga lay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zay ny zavatra isongadina faharoa. Voalohany zany famantarana lehibe zany hoe herin'ny lanitra ozongozonina de nitanisitsika teo amiteraka aizina ho an'izao tontolo zao. Ao anatin'iny aizina iny no atongavan Jesosy zay tsy tonga de mipoka eo amin'ireo lanitra akory fa tonga tsy kelikely ohatry ny kitana amin'ny voalohany melehibe me manatona ny tany am'izay fotoana izay. De hitomany ny firenena rehetra. Rehefa avy eo de ampanenona ny trompetra irahana ny anjely anangona ny olom-boafidy rehetra manerana ny tany. Zay ny zavatra hitranga fahatelo. Reo ny zavatra telo lehibe iseho am'izany andro zany. Ka ny zavatra anankiray anairana antsika am'izany zavatra zany de zao: le aizina tsy maintsy ho tonga fa ny zavatra notaniana eto de hoe voalohany isan'ny tomany ve ianao sa tsy isan'ny tomany. Faharoa, raha irahana ny anjely anangona ny olom-boafidy isan'ny ho angonina ve ianao ka ho ampakarina am'izany fotoana izany sa tsy isany. Reo zany tokony hampametram-panontaniana reo ary io mety amaly avokoa nareo zany hoe za isan'ny tsy tomany ary za isan'ny tsy maintsy ampiakarina. Tsara de tsara aloha le fanantenantsika sy le hoe finoana lehibe ao anatintsika tsirairay avy fa saingy zao hoe andao ho fantarina hoe ahoana ny azahoana ho antoka fa isan'ny olona tsy tomany ianao. Raha tsy tomany mantsy izao ny zavatra isio ary voalazan'ny soratra masina ihany izy ity. Vakitsika indray ao amin'ny Lioka toko fa 1:20. Lioka dia ny toko fa 1:20 no vakitsika ary de ny andininy fa 7:20. Lioka toko fa 1:20 andininy fa 7:20 sy ny 8:20 zany hoe manomboka amin'ny andininy 5:20 misy an'le zavatra nitanisaitsika teo ihany fa tsy vakina tsony zany hoe le masoandro volana kitana sy ny sisa miampiranomasina izy eto fa vakina zany andininy 7:20 sy ny andininy 8:20. Lioka toko fa 1:20 andininy 7:20 sy 8:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary am'izany andro zany dia ahita ny zanak'olona avy eo amin'ny raona amikery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandozy zany zavatra izany de miandrandraha ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Zany hoe tsara ihany le izy vakinareo hatramin'ny andininy 5:20 de mamerina n'le hoe masoandro mazinina volana tsy hazava ny kitana iraraka izy. De mirondrona ny ranomasina ozy izy ty Lioka ity ary horeraka ny fon'ny olona noho ny fiandrasana zay zavatra ho tonga ambony tany inona zavatra iseho satria ao anatin'ny aizina maheno feon-dranomasina tsy ahoana eo nefa aty amin'ny faritra tsisy ranomasina. Reraka ny fon'ny olona am'izany fotoana zany. De rehefa avy eo ahita ny zanak'olona avy amikery sy voninahitra lehibe izy de zao nametraka afatra lehibe ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny andininy 8:20 hoe raha vao miandoza ny zavatra zany zany hoe le masoandro amaizinina volana tsy hazava ny kitana iraraka ny ranomasina irondrona raha vao miandoza zany ozy izy de zao miandrandraha ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Zany hoe le olona zay manana fanantenana lehibe no ametrahana nyty teny ity. Le olona zay nahazo antoka ny tenany fa tafiditra ao anatin'le olona ho ampiakarina no ametrahana nyty afatra ity hoe raha vao miandoza ny zavatra zany de miandrandraha ka asandrato ny lohanareo. Reo zany le olona tsy tomany reo. Be dehibe ny olona maneran-tany hitomany am'izay. Ho hitantsika eo moa ny antony hitomany iny. Fa le olona tsy eo anatin'le mitomany zany fa nanatanteraka ny zavatra nitakina taminy. Zay ny zavatra tena izy dia tsy hitomany fa ametrahana afatra izy eto hoe miandrandraha raha vao miandoza ny zavatra zany de miandrandraha ka asandrato ny lohanareo manakaiky ny fanavotana anareo. Eo zany ny tokony hoe anaitratsika am'izao fotoana zao hoe aiza ny toerana misy anao am'izany fotoana zany. Ao anatin'lay hitomany ve sa ao anatin'le hoe manakaiky ny fanavotana fa asandrato ny lohanareo miandrandraha ka asandrato ny lohanareo. Aiza ny toerana misy anao am'izany fotoana izany. Mila fandiniana ary tsy am'izay fotoana zay vao hisafidy ianao hoe aleo le tsy hitomany fa am'izao ankehitriny zao. Ary zay ny antony ametrahana nyty fandarany ity sy ny antso rehetra sy ny antony nanyrahany tompo anay ampafantatra atsika menakavy ny zavatra takin'Andriamanitra am'izao fotoana izao. Alohan'ny irisotsika tanteraka an'le hoe inona ny zavatra takin'Andriamanitra, ndao amaky tenin'Andriamanitra anankiray indray tsika aloha
mitovy amin'ity zavatra voavaky ty ihany eo amin'ny bokin'ny apokalipsia dia ny toko fa enina. Apokalipsia toko fa enina dia vakio manomboka amin'ny 12 hatrany amin'ny 17. Apokalipsia toko fa enina 12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Ary nahita aho rehefa novahany ny tomboka sefa enina dia nisy ororon-tany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny rano volana, tahaka ny ra avokoa ny volana. Ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voan'ny manta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voaorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany, ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifiarivo sy ny mpanan-karena sy ny lela mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka afeno izahay amin'ny tavany ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Izany teny zany resaka iza malala dia mifameno araka ny fanambarako teo amin'ny zavatra efa nilazaintsika teo ihany. Fa be dehibe tsika no tsy de mieritreritra loatra ny zavatra iseho any aparany ihany, fa variana hoy aho variana amin'ny zavatra tsy tokony hahavariana ho atsika. Zay zavatra tokony eritreretina hoe inona ny tokony ho ataonao amin'izao fotoana izao, fa tsy maintsy isy zany namafisina indray le hoe masoandro volana kitana, zany hoe le masoandro amazinina volana tsy hazava, ny kitana iraraka. Eto dia namafisina hoe ny masoandro dia ho tahaka ny lamba volonosy fisaonana, ny volana ho tonga tahaka ny rà, ary ny kitana dia mbola voalaza fa iraraka. Fa miampy zava-baovao izy eto ororon-tany. Dia amin'izay fotoana izay mbola isy zavatra iseho izay tsy voatanisa tany aloha tany. Inona avy moa zany dia le hoe ny taratasy, tahaka ny taratasy vorona ny lanitra, ny nosy rehetra nafindra niala tamin'ny fitoerany niaraka tamin'ny tendrombohitra sy ny sisa. Fa ny tena zavatra anankiray tsy ndrina mafy eto mitovy an'ilay voalaza teo aloha ihany dia le hoe ny mpanjaka ny tany, ny lehibe, ny mpifiarivo, ny mpanan-karena, ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra, zany hoe rehefa olona eto ambonin'ny tany hatramin'ny farany ambony indrindra, hatramin'ny farany ambany indrindra, hatramin'ny manam-pahaizany sy ny mpifiarivo, zany hoe olona miaramila, mpitaritafika, ny lehilahy mahery, zany hoe ny olona matanjaka indrindra, ao daholo rehefa karazan'olona rehetra. Dia voalazany teny hoe aninona reo olon'ireo dia hoe nihery tao anatin'ny lavaka, zany hoe fahitana naseho Jaona le izy dia hitan'le zany hoe reny misy olona lasa niafina, fa tsy hoe zavatra efa lasa akory raha ny teny izy hoe nihery, fa zavatra mbola ho avy fa le fahitana zany naseho Jaona dia nanoratra izy dia voasoratra mazava hoe nihery nahitany azy, nandeha niafina nahitany azy, fa zavatra mbola iseho, mbola ho tonga ity teny izay vakina amintsika ity, zany hoe ny karazan'olona rehetra zany any arianany amin'ilay andro anankiray izay resahantsika ito dia ninona daholo ireo le olona hitomany ireo dia lasa mitady lavaka, lasa mitady vatolampy, lasa mihery any anatin'ny lavaka any amin'ny vatolampy sy ny tendrombohitra any dia tsy vitany hoe miafina fa hiteny amin'ireo zavatra izy hoe mianjera aminay, afeno zay, zany hoe sady eo anatin'le tomany izy no iangavy sy antso ny vatolampy sy ny tendrombohitra hoe mianjera aminay afeno izahay inona moa ny antony efenan'izy ireo, zany hoe mahatonga azy ireo hitady fefenana koa dia zao hoe hitany masony le zavatra, tsy te hahita izy dia nefa na mitodika izy izy mahita foana dia zay mahatonga azy miteny hoe afeno izay ary mianjera aminay, mitady fahafatesana izy. Talohan'io angery reo olon'ireo nefa mitady fahafatesany, le resakitsika tamin'ny voalohany tany amin'ilay matitiko 420 dia misy an'le hoe fahoriana lehibe, rehefa afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, amandritra ny andron'ireo fahorian'ireo reo olon'ireo nefa mitady fahafatesana fa tsy mety mahita fahafatesana intsony, ary tsorina aminao fa na mamono tena ry izy tsy mety maty, zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra zany efa nianarantsika teto zany ka amin'izay fotoana izay zany hitany tokoa ao anatin'ny aizina dia mahita le famantarana ny zanak'olona izy
de eo am'izay le mitomany de ny zavatra ao atony ndray de hoe tady lavaka, tady vatolampy, tady tendrombohatra, de rehefa mahita an'ireo izy de hoe menjeraha aminay. Inona moa no antony mahatonga azy ireo? Ao daholo ny karazan'olona. Ianao io zany zay mijery tafiditra ao anatin'io ianao, karazan'olona tafiditra ao anatin'io ianao, fa saingy tsy voatery ho isan'ireo olon'ireo ianao. Fa azonao ataony isan'le olona hoe ho faly am'izay fotoana zay dia ho tanteraka aminao le teny raha vao mendoza ny zavatra any, zany hoe manomboka maizina ny andro, de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe asandrato ny lohanareo, miandrandraka asandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Zany hoe io zany de fanavotana, androm-pifaliana lehibe ho an'ny olona sasany, fa andro fahoriana mangidy indrindra hitomaniny firenena rehetra ho an'ny olona sasany. Ka mipetraka ho an'ny safidy hoe iza ny toerana isy anao am'izay fotoana zay a? Le hitomany ve sa le hifaly miandrandra fanantenana lehibe? Inona moa mahatonga an'ireto olon'reto mitomany ary mitady vatolampy, tendrombohitra enjera aminy? Afeno zay izy satria nahoana menjeraha aminay. De zao ny teny nambarany afeno amin'ny tavan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izahay, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Zany hoe eo zany izy de iaike tonga e. Nahoana moa izy manao an'izany? Taloha izy mety hoe tsy neritreritra zany, inona koa no tonga eo e? Zay ne ny sasany. Ny sasany koa neritreritra ihany izy hoe tonga ihany le tonga, efa nanantena ihany izy fa tonga, ary nanantena ihany koa izy fa tsy isan'le hitomany, fa isan'le ho antsoina rehefa tonga ny fiantsoana, kanjo tsy tafiditra tao. Ny antony zany rehetra izany de zao maninona ny olona sasany tsy mino hoe ho avy Jesosy Kristy ary ho tonga zany zavatra zany? Misy antony eo. Asa raha mba isan'izany ianao zao. Maninona koa sasany mino ihany nefa de tsy isan'le ho raisiny? Inona ny antony? Zay vao vakiana am'izay ty teny ty, zay tsy teny vaovao efa mahazatra antsika ty. Ary eno tsara mba tsy tonga anao ho isan'ny ray amindreo olon'ireo. Mety manam-pahaizana ianao engany tsy ho isan'ireo. Mety mpivavaka be ianao engany tsy ho isan'ireo. Mety olona tsy mino an'Andriamanitra ianao engany tsy ho isan'ireo. Inona no ataontsika ary mba tsy ho isan'ireo? Fa am'izay fotoana zay mantsy tsisy tsy anenina ny olona rehetra. Na ny manam-pahaizana aza anenina, fantany hoe tsy avonjy azy tsony ny fahaizana. Ny manam-bola be zay nge le mpanan-kareny anenina, fantany hoe tsy avonjy azy tsony ny fananany harena. Tahaka izany koa ny lehilahy mahery ny mpitaritafika sy ny sisa hatramin'ny olona farany ambany indrindra sy ny farany mahantra indrindra, de samy anenina am'izany fotoana zany. Nahoana moa fantatry ny olona zany hoe ny mampitaritafika azy tsy avonjy azy, ny manam-pahaizana tsy avonjy azy ny fahaizany, ny manan-karena tsy avonjy azy ny harenany, ny be voninahitra tahaka an'izany koa, ny mpanjaka ny tany hatramin'ny filoham-pirenena, fantany am'izay zany hoe tsy avonjy azy tsony ny toerana sy ny fahefana ananany am'izany fotoana zany inona no antony? Inona no antony? Hatramin'ny mpivavaka na tsy mpivavaka, hatramin'ny olona mahantra indrindra, inona ny antony tsy avonjy azy am'izay fotoana zay? Vakitsika ty teny ty ary azadino efa teny toriko teto foana, matitoko fa roa amby roapolo matitoko fa roa amby roapolo andininy fa sivy amby roapolo. Matio toko fa roa amby roapolo de andininy sivy amby roapolo. Jesosy nametraka an'izao afatra zao azadintsika. Zao ny voalazany teny. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Averiko indray mandeha. Mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Ilay nariava malala ny mamantatra ny soratra masina. Ao amin'ny soratra masina io no miantoka ny ho avintsika amin'izany andro anankiray resahany zany. Soratra masina zao manambarany hoe masoandro maizinina ho tahaka ny lamba volonosy fisaonana, ny volana tsy hazava fa ho lasa tahaka ny rà, ny kitana iraraka irondrona ny ranomasina, iororo ny tany manontolo, hitomany ny firenena rehetra. Soratra masina ny manambarany zany. Ka na ino ianao na tsy ino ianao zavatra tsy maintsy isy izany. Ka ao anatin'ny soratra masina ihany koa no mbola manambara ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika mba hahatonga antsika tsy hanenina amin'izany fotoana zany mba hahatonga antsika hifaly, hiravoravo, miandrandra fotsiny sisa natao hoe tonga le andro lehibe voavonjy isika. Ka inona ny tokony atao? Fantaro ny soratra masina, zay ny takiana aminao. Fantaro ny zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao ao anatin'ny soratra masina. Tia ny andininy farany vakitsika mifanampy amin'ny tanteraka
tsy de lavitra fa amin'ny Matio io ihany. Matio dia ny toko fahafito indray andininy fa raiky amby roapolo. Matio toko fahafito andininy fa raiky amby roapolo toy izantsika hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo izy. Matio toko fahafito andininy fa raiky amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny voalaza ny teny ary. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izay, ary dia hambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Ino tiako resahana hoe maro mpivavaka ho tafiditra ao anatin'ilay hitady lavaka, hitady vatolampy, hitady tendrombohitra ka hiteny hoe mienjera raha aminay. Fa maninona? Am'izay fotoan'izay vao fantany hoe diso lalana izy, diso hevitra izy, de diso fanantenana izy. Ny hevitra izy hatramin'izay ny ainany, hatramin'izay mivavahany hoe olon'Andriamanitra ho tafakatra rehefa tonga Jesosy, ay fantany amin'izay fa voafitaka izy. Fa naninona moa? Tsy nahafantatra ny marina, tsy nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Eto amin'ny 1:20 amin'ity teny farany vakitsika ity dia voalazany Jesosy mazava be hoe tsy izay manao hoe tompoko no hiditra fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko. Ka io sitrapon'ny ray io no ilaina fantarina ao anatin'ny soratra masina misy an'io. Ao no misy an'io ka zay mahatonga Jesosy ny teny hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahafantaranareo an'io soratra masina io e. Aza metehitra amin'ny hoe misy famoahana devoly ato de zay no izy, misy fahagagana ato de zay, misy faminaniana ato de zay. Tsy izany no ilay fa ny fandehananao amin'ny sitrapon'Andriamanitra voasoratra anatin'ny soratra masina. Anisan'izany ny batisa zay somary notsindrinay teto, antso napetraka taminao tamin'ny herinandro farany hoe zay vonina tao batisa ary le tena batisa tena izy de zao koa mbola manamafy ray ny batisa. Ny anarantsika teto zany ary vakina ny Efesianina 4:5. Whip up my
day.